Dia mbola ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesoa Kristy Tompontsika. Andeha hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo noho ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy isam-batan'olona sy isa-tokantrano, fa tratro izao faran'ny herinandro izao izay misaotra ny amin'ny izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay, ka enganie Tompo ireny rehetra ireny dia hiara-hiasa koa asoanay ary indrindra hitaonanay hitoetra mandrakariva ao ambalanao Jesosy Kristy. Dia amin'ny anaranao hatrany nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'izao faran'ny herinandro izao ry havana dia andeha ho vitintsika izay rehetra hitantsika tamin'ity herinandro ity ny amin'ny fiainana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra araka ny nanarahantsika azy teto. Ny tanisan'ireo olona izay atao hoe modeliny amin'izany isika. Voalohany tamin'izany Noa amin'ny Genesis 9:1-6, lehilahy marina sady tsy nanatsiny teo amin'ny mpiarabelona, niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy. Manaraka Jabeza izay hitantsika ao amin'ny Mpanjaka voalohany 4:4-5 sy ny 10 izy dia loham-pianakaviana teo amin'ny Joda. Nalaza izy na no heverina kokoa noho ireo rahalahiny na koa nomena haja kokoa noho ny fiainany amam-bavaka izany. Dia Ezekia mpanjaka koa no jerentsika, mpanjakan'ny Joda izy araka ny tantara faharoa 1:1-20 ka hatramin'ny 1:20. Nanao izay tsara sy nahitsy ary marina teo anatrehan'Andriamanitra izy. Nanao ny zavatra rehetra tamin'ny fony. Ary omaly zomatika dia nahita ny Joba. Joba 1:2, marina sy mahitsy izy, natahotra an'Andriamanitra ary ny fadiny ratsy. Na dia teo aza ry havako ny nampiavaka azy ireo dia hitantsika koa fa misy ny iombonany ary izay no tianeo zaraina amin'ity anio ity, satria ilay iombonan'izy ireo izany no azo ambara hoe fototra na koa hoe endriky ny atao hoe mpivavaka miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ampitaina amintsika ary irina mba hiainantsika izany. Tsy inona akory fa marina sy mahitsy ary tsy manatsiny teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny mpiarabelona izy ireo. Dia mba nandrefy ny tenako aho izany tao anatin'izany hoe mba manahoana ary ity izaho ity eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny olona, tena manahoana. Dia ohatran'ny somary mihenatra ihany tena tsy afeniko izany satria na dia izany hoe tsy manatsiny izany ary tena efa zava-dehibe izany ary mendrika ho tafiny. Hitako izany fa voafetra ny maha-olombelona ary indrindra tsy vitanao izany na tia hiezaka toy inona ary fa reto ngamba aloha no mety ahasasarina an'izay tanjona izay. Voalohany tena hoe fanolorana ny tena iray manontolo ho an'i Jesosy Kristy dia tsy inona akory fa ny fo izany mba hanjakan'ny Tompo ka hanao ny sitrapony ary indrindra isan'andro dia mivavaka mba ho ny fanahy masina no hameno ny fo sy ny saina ary ny fanahy, ary ny fanahy masina no hitari-dalana amin'izay atao rehetra. Dia izany ny tena mpivavaka, marina sy mahitsy ary tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny mpiarabelona. Indray andro izay dia nisy mpilalao baolina malaza dia nanontaniana izy hoe iza mba tena mba nitafinao tamin'ireo mpanao baolina teo aloha. Dia nisy anarana notonony sady tsy ho tononiko izany olona izany. Dia eto koa izany mandinika hoe raha mirafy ny ara-panahy tokoa re dia mba iza mba tianao tafiny, Noa ve sa Jabeza sa Ezekia sa Joba? Tsy fantatro ry havana fa ny irina sy angatahana dia hanana an'izany tarigetra izany koa tsika. Angataka mafy amin'ny Tompo mba hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tsy inona akory fa marina sy mahitsy ary tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny mpiarabelona. Dia mahery ao amin'ny Tompo ry havako sy amin'ny heriny faherezany. Rehefa faran'ny herinandro tahaka an'izao dia tianay foana ry havana ny manasa antsika mba ho tonga hiara-mivavaka, tsy mitsahatra fa dia mitohy hatrany miditra
amin'ny sivy isika zany ny fampivoahana ary mitohy amin'ny sekoly lahy sy ny fiarahantsika ray aman-dreny avy eo. De manasa anao fa dia miandry anao ny tompo ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Amen. Andehantsika hivavaka. Tompo, mifono aminao zay fa tianao zay ho marina sy mahitsy amin'ny fiainanay isan'andro. Mifono aminao zay fa misy tsinona amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny atao. Mifono aminao zay fa izany dia ataonay ao anatrehanao sy ao anatrehan'ny mpiarabelona. Ko mamindrafo aminay Tompo, fa azao kosa mba hampio izay satria tamin'ny volana teo ianao dia nanentana anay mba hiavao ao amin'ny Tompo. Koa engany mba ho tanteraka aty anatinay izany fa fiainana ny toe-panaharaka an'Andriamanitra no endrika izany fihavaozana lehibe izany koa tianay hiainana mandra-piavinao Jesosy Kristy. Dia ho anao irery ny voninahitra fa ao aminay kosa ny fahamasinana sy ny fiainana ny toe-panaharaka anao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Dia ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.